Nisokatra io maraina io tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena tao Mahamasina ila hetsika la Grande Braderie de Madagascar izay karakarainy Madavision naompany izy ireo betsaka tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika ity andiany ity araka izao hitaterany Lovaramanatsosy Christian Kotondramanga zao. Raha mbola tsy vonona sary makasika izay hetsika la Grande Braderie de Madagascar izay dia arahantsika miandalana eo ihany fa isan'ny nahitana vokatra tsara ihany koa ilay tetikasa Andrana Village Fort Development na ny VVD no tanterahan'ny ONG Andry Lalana tohana ho an'ny ALTMG tohana na ihany koa ny ALTMG no fatarany maro azy amin'ny ankapobeny dia ireo vahoaka ifotony no tena azo tombotsoa ao anatin'izy ity tatitra izay. Ny tahotra, ny toerana misy eo anivon'ny fiarahamonina, ny kolontsaina nentim-paharazana ary ny tsy fampitoviana ny zon'lahy sy ny vavy no isan'ireo sakana mahatonga ny vahoaka tsy anantona mivantana iresaka amin'ireo olom-panjakana sy ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny eny ifotony. Ho fanamorana ny fifandraisana sy ny ady hevitra amin'ny vahoaka ifotony sy ny olom-panjakana dia nisy ny tetikasa Andrana Village for Development na ny VVD no tanterahan'ny ONG Andry Lalana tohana na ny ALTMG tany amin'ny distrikina Ambovobe faritra Androy ny volana febroary ka hatramin'ny volana jolay 2024. Ny tetikadina natanterahana ny tetikasa moa dia nisy ny fanangonana ny hevitry ny vahoaka mikasika ny etaetan'izy ireo ary nanangonana ihany koa ny fanazavana mikasika ny lohahevitra iray. Novokarina ho lasa fandarana navoaka tamin'ny onjam-peo roa tao atoerana ireo avy eo ary hita tokoa fa nisy vokatra tsara teo amin'ny fanaovam-pitondran-tena ny vahoaka tinendry izany. Méthodologie ampiasainay zany amin'izy io dia mandray raisinay feo zany ireo vahoaka iny fotony ny amin'ny fanontaniana izay ho apetrany dia iny feo avy any iny no entinay amin'ilay mpanapa-kevitra zany ahafahan'ilay mpanapa-kevitra mamaly anazy. Izy ity moa zany dia projet miainga indrindra amin'ny zon'olombelona ary amin'ny article fahasivy ambin'ny folo amin'ny déclaration universelle des droits humains milaza momba ny droit à l'information sy liberté d'expression. Vondrona mpiaino onjam-peo mitotaly folo ny araniasa tamin'ny tetikasa ka vondrona iray no ahitana olona 12 avy amin'ny sokajy taona sy sehatra asa samihafa. Olona mahery ny 5 alina kosa ny voakasiky ny vanentanana. Ny tetikadina ampiasaina tamin'ity tetikasa Andrana ity no ampiasaina amin'ny tetikasa momba ny vanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana amin'ny fifidianana sy fampahafantarana ihany koa ny zotram-pifidianana. Tanterahana amin'ny faritra 20 eto Madagasikara ny tetikasa ary efa natomboka tamin'ny volana Desambra 2024 izany. Onjam-peo mitotaly 70 moa no fantatra fa iarahan'ny ONG ALTMG miasa amin'ity tetikasa ity.